Zay zany n'izao tontolo zao, zay zany mitakatry ny sainy, zay zany ny fotom-pisainany, de zay no lazaiko hoe raha mbola zay ny fotom-pisainany lahy de araka ny lazaiko hoe mamono olona sy ny mangalatra hoa mbola tsisy dikan'izany. Eo anatrehan'Zanahary noho ny kristianisma, satria nandika an'le didy voalohany, le voalohany hoa fa tsy le fahatelo, tsy le fahaefatra, tsy fahadimy, le voalohany, aza manan'Andriamanitra ankoatra ny Allah, zay le voalohany. Fa Allah dia Andriamanitra saro-piaro. Zay ny voalohany, zay ny didy voalohany. Zay ihany ny Islam, tsisy ankoatr'izay ny Islam, manamafy an'izay ary mamerina an'izay ny Islam rehefa mipotehany Constantin sy ny Vatican sy ny tsy fantatro intsony ny fivavahana ka nampitoviany lanja i Kristy Jesoa kely, mpisakafo kely, olombelona kely, mortel kely ery, nampitoviany lanja tamin'le masiny indrindra, le Zanahary ny Zanahary, le Andriamanitry ny Andriamanitra, le mpanjaka ny mpanjaka, le tsy hita maso, lay tsy fantatra anarana, lay nampitoviany ny vazaha reo zavatra reo. Olombelona kely hoa tsisy fotony, aleoko lazaiko mihitsy hoe tsisy fotony raha par rapport amin'le Zanahary zany Jesoa anareo zany e. Zay le izy e. De eo le izy, matoa zany nareo nanangana ny Jesoa Andriamanitra, de nampianareo an'le diplôma le Andriamanitra reo Jesoa, de za maminany amin'ny anaran'ny Islam sy amin'ny anaran'ny Coran fa fahavalon'Andriamanitra faratapony ianareo rehetrarehetra zany e. Ary fahavalon'Andriamanitra ny firenena malagasy, ka maminany aho, zaho tsy diplôme, tsy ho bac plus 10 aho, au contraire raha bac moins be da be aho, raha ny tany marina, fa za maminany ary za manao théorie fa miodikodina eo ialahy raha malagasy, ary tsy hanjary ialahy raha mbola io kristianisma sy Jesosy sy ny lahy io ny Andriamanitra ialahy. Any ny fomba fijerinay an'le fandrosoan'ny firenena, fa tsy resaka teknika, tsy resaka federalisme, tsy resaka diplôme, tsy resaka politika alefery amin'ny TV plus na alefery amin'ny TVM na invité-na kely. Vous êtes tous des cons, voilà ce qu'on veut dire. Vous pouvez nous traiter de cons et vous nous avez déjà traité de cons depuis longtemps, mais on a aussi le droit de vous traiter de cons. Ary raha zay raha ny nanan-kery mbola zavatra hafa indray no niseho fantatrareo zany, zay salamo e, fantatrareo zany e. Raha zay ny nanan-kery zavatra hafa niseho amin'ny lisan'ny mpanao politika malagasy mitatasiaka foana eny amin'ny tele isan'andro reo, lisan'ny mpanao vaovao rehetrarehetra, mpanao media rehetrarehetra, mpilalao media, ary tadidio tsara fa ny media sy ny politika mitovy ihany e. Reo olona ary le fiangonana ihany koa, reo miara-miasa daholo reo, anapotika an'ity fireneny ity, de milalao tahak'izay koa ry mpanao business. Ry mpanao business moa entre temps de efa mandeha ihany koa ny sera, manararoatra an'le fahantrano'le malagasy de manao business, mividy zavatra kely any Azia, mividy akanjo kely fozahorana ry Korea, Corée du Sud, tsy fantatro aiza, Hong Kong, zany fahavalonay daholo zany, ary fahavalon'ny firenena daholo ny olona manao an'izany rehetrarehetra zany, satria ny dikan'izany de chaos ny eto amin'ity fanjakana malagasy ity. Samy manao zay tiany atao, samy manao zay daniny kibony, satria olona biby ka tsy afaka ny anam-panahy, tsy afaka ny anan-tsaina, andamina amin'ny fiarahamonina sy havana ary amorona fanjakana matanjaka toy ny fanjakan'olombelona, toy ny fanjakan'ny zanak'Andriamanitra, fa tsy hoe biby akory tsika ka hoe hanao an'izao zavatra ataontsika izao. Samy manao zay tiany atao de samy manao zay daniny kibony, de Jesosy n'Andriamanitra de eo zany le mahatonga anay miteny ny farany le izy afaraparany, ny fahavalon'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany izay Andriamanitra zao tontolo izao, Andriamanitra ty tany ty, de ny kristianina izay nanangana an'i Jesosy ho Andriamanitra, izay nanangana an'i Maria
ho renin'Andriamanitra zay nanangana an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Jesosy sady zanak'Andriamanitra aminareo no Andriamanitra. Maria indray sady olombelona ny renin'Andriamanitra. Titinio amin'izay hoe zay no lazaiko nareo, nefa milazanareo fa dokotera, profesira, zafy albera. Eo amin'izay le kozinay. Ny zavatra farak'izay zakany zanaharin'ny lanitra sy ny tany, farak'izay halany zanaharin'ny lanitra sy ny tany, dia mifandikana ny didy voalohany ny fanompo-tsampy zany, ny fanompoana Andriamanitra hafa, Jesosy, Maria, Vatondradamo, Kalanoro, Jiny, Satana, Losifera, Belijaboba, ny tenanao, ny dadanao, ny mamanao, ny vadinao, zanakao, ny harenanao. Raha zany rehetrarehetra zany ny tomponao sy Andriamanitrao, dia zany ny zavatra farak'izay halany zanaharin'ny lanitra sy ny tany indrindra. Ka ny tiako tenenina zany, le Coran miantefa amin'ilay malagasy, le Islam miantefa amin'ilay malagasy, izay maka an' Jesosy ho Andriamanitra, noho ny aleotsorina akelezan'ny toe-tsainy sy ahafohan'ny toe-tsainy sy n'izao tontolo izao any. Dia zany ny teorianay manazava fa tsy ho foazitsika mihitsy i Dadabe Ratsiraka raha tsy amin'ny andron'ny fitsanganana amin'ny maty, satria tsy handroso mihitsy Madagasikara. Ary au contraire, rehefa tsy mandroso alahy dia miemotra, ka rehefa miemotra alahy dia miarava, raha miarava alahy dia maty. Inona amin'ny famantarana ahitana fa miarava alahy raha malagasy? Ary hamantarana fa marina zany lazainay, jereo le artista lahy amin'izao, dia ampitaha amin'ilay artista teo aloha. Resaka matematika ve zany resahanay zany, sa tsy resaka matematika? Resaka siantifika sa tsy resaka siantifika? Pirofo mivaingana ny artiste lahy amin'izao, pirofo mivaingana. Ny artiste lahy amin'izao ce sont tous de la merde. Aleo tonga dia tsorinay mihitsy le izy. Zay fotsiny, satria rehefa tsy tsotra alahy dia zay tsotra. Jereo ny ekaran'ny artiste lahy amin'izao, nefa le artiste lahy amin'izao bachelier ireo bandy ireo, bac plus 666 ireo, ary tena musicien tena mahay ireo, mahay milalao muzika ireo, enjany ireo amin'ny muzika. Fa tsy ampy lesy zany zandrikely tsy ampy lesy zany rahalahy mba hamoaka ny tena olombelona, mba hamoaka ny tena kanto. Tsy ampy zany raha handresy an'ny tseloniny alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny fafahy alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny daday alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny damy alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny riki alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny iza daholo kiky alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ireo bandy taloha alahy. Ary mbola averiko ihany, mbola assassins criminels koa ireo mpilalao vola, milalao an'ireo artista kely malagasy fozahorana ao ambadika ao mametraka an'izy ireo sur scène, tout ce qui est organisateur d'événementiel no tiako lazaina, tout ce qui est pseudo producteur no tiako lazaina. Mais ce sont des cons. Zay no lazaiko hoe jereo nefaran'le kolotsain'lahy malagasy, vokatry ny fanompony lahy ny Jesosy sy fanompony lahy ny vazaha, ary fanompony lahy ny diplôma. Nefa alahy taranaka amin'ny fora, safia alahy taranaka amin'ny fora, safia mbola mafimafy kokoa ny anjohan'ny lahy noho ny taranaka tsy mifora. Amin'izany adalàna lahy zany dia zao manjohan'ny lahy zao. Diso ve zay raha ikozy hoe zany tsy mampandroso an'ity firenena ity, ary tsy handroso mihitsy ity raha tsy tafiala amin'ny toe-tsaina ohatran'izany. Dia anjarantsika mieritreritra fa araka ny lazaina teo, jereo fotsiny le tanoran'ny lahy amin'izao. Io hoe GNZ zany fantôme zany, iza ny GNZ?
fantôme zany. Ary aloha hazava tsara, tsy ny GNZ zany nanongana ny fanjakana fa ny malagasy nanongana ny fanjakana. Iza ny GNZ? Hoe tanora universitaire kely tsy nous on emmerde les universitaires et on emmerde les tanora borizano kely tsy mahalala an'izany zavatra resahana izany fa mbola taraiky eo amin'ny kristianisme, hein? De mizestery amin'ny Facebook, ndana makany an-dafy daholo, ndana makany an-dafy daholo lisany. Any no mety amin'ny lisany fa tsy aty aminay aty. Tsisy ilainay an'ny lisany mihitsy na ny kely ary sy mbainay aty ary lisany ratratranay aty. Lisan'ny diplômé zany. Lisan'ny hoe anindrinindranay amin'ny resaka baoritra kely ary sy ny diplôma kely lary. Ary raha mba basy ny asehoanay an'la ny diplômanay basy, hein? Ny arangaranganay amin'la de arangaranga eo ny diplôman'la. No miala tsiny fa tsy raha tsy masika ohatr' zany, raha tsy manana toe-tsaina ohatr' zany, tsy ho takatry ndra malagasy mihitsy le tianay lazainy, tsy le tiany zana averiko ihany ny fahavalon'ny zanahary, averiko ihany sady feziko ny fahavalon'ny zanahary ny lanitra sy ny tany voalohany eto ambonin'ny tany eto de mampirafy azy. Zany hoe ny maka an' Jesosy izay olombelona kely taria ho Andriamanitra, mivavaka amb Jesosy, miantso an' Jesosy, etcetera etcetera. Zany ny zavatra farak'izay hala ny zanahary ny lanitra sy ny tany eto ambonin'ity tany ity. Tahaky ny hoe lehilahy ianao de ampirafesy ny vadinao, de tahaky n'izay ny position an'ny zanahary ny lanitra sy ny tany raha an'le ianao haka an' Jesosy ho Andriamanitra ao. Zay tsinona le hoe zay tsinona le hoe Dieu jaloux, Dieu jalouse izy. De l'homme aussi est jaloux, tsy ho zakan'ny ain'ny lehilahy zany hoe vehivavy ka handeha fleur tamin'ny lehilahy hafa zany, efa sarim-bavy ialahy matoa manaiky an'izany. Ary zay no nahatonga anay tsy nanambady hatreto.